Miaraka tokolasy tokovavy tonga soa indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'izao alin'izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra dia ndao aloha rahantsika ireo lohatenim-baovao mialohany idirantsika amin'ireo antsibriana. Nampitahorina ambanana basy ny sefokotany andrefany mananjara ao amin'ny boriboritany faefatra mba hanosony ny taratasy famindrapa-ifana teo aminy sy ny sefokotany vaovao. Tsy nisy ny fampilazana mialoha ny fanesorana n'ity sefokotany ity fa avy hatrany dia ny taratasy fanapahana no nentin'ireo polisy miisa 10 niaraka tamin'ny lefitry ny distrika izay nigatona teo amin'ny Ibrapokotany omaly tamin'ny 1:10 ora atoandro hoy ireo mponina izay naneho ny tsy fangasitrahany ny fanesorana io sefokotany io tamin'ny alalan'ny fanangona tsony sy ny filanjana ny sora-baventy teo alohan'ny Ibrapokotany androany. Mbola nisy fiankevitra raisina tao anatin'ny dinika izay niarahany seni tamin'ireo mpisehatra amin'ny fifidianana ny 4 martsa lasa teo fa mbola filazana ny etaetany rehetra fotsiny natao ho ny sekretera jeneraly ny Antokotimy Marina Randriamasinoro ka ilaina ny anoizana io dinika io mba ahafahana mamolavola ny lalàna ifen'ny fifidianana ho ny mpitondra teny Antoko MMM Maria Rakotomalala. Efa nanao ny asa fanatsarana ny zotra-pifidianana tandrify azy ny seni fa andraikitry ny anteny mera fa tsy any seni ny fanovana lala-pifidianana ho kosa ny filoha-hevitry ny seni Andoniana Andriamalazaray. Tsy ho asiana fepetra intsony fa atao malalaka izao dia izao ny fampidirana ny fibre optique eto Madagasikara raha nambarany ministra ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Ny ahafahan'ny mpandraharaha malalaka eo amin'ny sehatra ny fifandraisan-davitra no nandraisan'ny filan-kevitra ny ministra io fanapahan-kevitra io satria ny sehatra ny fifaninanana no ahafahan'ny mpanjifa sy ny vahoaka mahazo kalitao tsara sy sarany tsara kokoa amin'io sehatra ny fifandraisan-davitra io tsy ametrahana ny ampimamba intsony amin'io sehatra io ho ny ministra androany. Piaroala miisa 3 avy amin'ny fikambanana VOI avy any Ampani no laza ho notifirin'ny mpitandro ny filaminana ny sabotsy 15 april lasa teo raha nambarany sefokotany tao an-toerana izay isan'ny voatifitra teo amin'ny vavany any koa. Ny fanapahana ny ala arova nataon'ny olona tany amin'ny fokotany Tandrano anatin'ny komina Itampolo anatin'ny distrika Ampani no nitarika ny fitifirana ka voatifitra teo amin'ny soroka sy ny filahinany ny rola hafa tamin'ireo mpiaro ny ala ireo ho io sefokotany io. Hoentiny miora amintsika kosa indray zao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho any Rampitso. Falmerabatsika rehetra ny atokantranony manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ndao fatarintsika hoe atony aona indray ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ho andro Rampitso alakamisy 20 ny volana aprily taona 2020 sy 20. Saika hitoetra ny orana tandrifin-drahona any amin'ny tapany avaratry ny nosindra toka ivadibadika kosa nefa izay toetry ny andro izay ao atsinanany Madagasikara ao. Andao ane fatarsika izay vinavina ny toetry ny andro izay raha ny tapa-maraina ho an'ny afotany no andeha nomboantsika azy dia tazana amin'izao fa ifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy ny tapa-maraina toy izay ihany koa ny ato Fianarantsoato fa raha ny any Nosy no anohizana izay vinavina ny toetry ny andro izay dia ifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro Nosy ka vinavinaina manodidina ny 10 ka hatramin'ny 2 degré Celsius ny maripana. Raha iverenana ireto faritra sisa manaraka ireto dia saika hitoetra ny orana tandrifin-drahona ny ato Toamasina, Sainte Marie ary Antsirananato raha toka ifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro kosa ny any Mahajanga sy Toliarana. Zay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro ny tapa-maraina. Andao fatarintsika manaraka hoe tony ahoana kosa izay toetoetry ny andro izay ny tapany hariva ho fatarintsika izay hoe nisy fiovana ary izay toetry ny andro izay raha ho an'ny avotany hatrany nondeha no izantsika izay dia tazana amin'izao fa anorana tandrifin-drahona ny Antananarivo ny tapany hariva raha toka mbola hitoy izay orana tandrifin-drahona izay ny ato Toamasinato fa ifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro kosa ny any Sainte Marie ny tapany hariva. Raha ny maripana ambandrindra no fatarintsika manaraka dia tazana izany ho an'ny any Fianaratsoany izay vinavinaina manodidina ny 10 ka hatramin'ny 20 degré Celsius. Tazantsika kosa ho an'ny ato Mahajangato ny maripana ambonindrindra izay vinavinaina manodidina ny 13 ka hatramin'ny 13 degré Celsius. Toy izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro
raha andra pitso alakamisy faharoapolo ny volana aprily taona 2020 sy 2020 makasitraka bedabe antsika rehetra niaraka aminay hatrany farany ary mbola asiako ampanajana ianao anaraka Androil News eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tsipoko. Iverenantsika warana ary ireo lohateny. Nampitahorina ambanana basy ny sefokotany andrefany Mananjara ao amin'ny boriboritany faefatra mba hanosony ny taratasy famindrapa-ifana teo aminy sy ny sefokotany vaovao. Tsy nisy ny fampilazana mialoha ny fanesorana n'ity sefokotany ity fa avy hatrany dia ny taratasy fanapahana no nentin'ireo polisy miisa 10 niaraka tamin'ny lefitry ny distrika izay nigatona teo amin'ny Ibrapokotany omaly tamin'ny 1:10 ora atoandro ho ireo mponina izay naneho ny tsy fangasitrahany ny fanesorana io sefokotany io tamin'ny alalan'ny fanangona tsony sy ny filanjalana ny sora-baventy teo alohan'ny Ibrapokotany androany. Mbola nisy fiankevitra niraisina tao anatin'ny dinika izay niarahany seny tamin'ireo mpisehatra amin'ny fifidianana ny 24 martsa lasa teo fa mbola filazana ny etaetany rehetra fotsiny natao ho ny sekretera jeneraly ny Antokotimy Marina Randriamasinoro ka ilaina ny anoizana io dinika io mba ahafahana mamolavola ny lalàna ifen'ny fifidianana ho ny mpitondra teny antoko MMM Maria Rakotomalala. Efa nanao ny asa fanatsarana ny zotra-pifidianana tandrify azy ny seny fa andraikitry ny anteny mera fa tsy any seny ny fanovana ny lala-pifidianana ho kosa ny filoha-hevitra ny seny Andoniana Andriamalazaray. Tsy ho asiana fepetra intsony fa atao malalaka izao dia izao ny fampidirana ny fibre optique eto Madagasikara raha nambarany ministra ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Ny ahafahan'ny mpandraharaha malalaka eo amin'ny sehatra ny fifandraisan-davitra no nandraisan'ny filangevitra ny ministra ifanapahan-kevitra io satria ny sehatra ny fifaninanana no ahafahan'ny mpanjifa sy ny vahoaka mahazo kalitao tsara sy sarany tsara kokoa amin'io sehatra ny fifandraisan-davitra io tsy ametrahana ny ampimamba intsony amin'io sehatra io ho ny ministra androany. Piaroala miisa 3 avy amin'ny fikambanana VOI avy any Ampani no laza ho notifirin'ny mpitandro ny filaminana ny sabotsy 15 aprily lasa teo raha nambarany sefokotany tao an-toerana izay isan'ny voatifitra teo amin'ny vavany ihany koa. Ny fanapahana ny ala arovana nataon'ny olona tany amin'ny fokotany Tandrano anatin'ny komina Itampolo anatin'ny distrika Ampani no nitarika ny fitifirana ka voatifitra teo amin'ny soroka sy ny filahiana ny rola hafa tamin'ireo mpiaro ny ala ireo ho io sefokotany io. Idiratsika avy hatrany ary ireo antsipriam-baovao. Polisy miisa 10 niaraka tamin'ny efitra ny distrika no tonga tao amin'ny Ibrapokotany andrefany Mananjara ao amin'ny boriboritany faefatra anala ny sefokotany teo aloha omaly. Misy ambatika politika ny fanesorana io sefokotany io ho ny lefitry ny fokotany teo aloha izay miara-miala amin'ny sefokotany. Tonga ny tanterahana omaly ihany moa ny famindrapa-pitantanana teo amin'ny sefokotany teo aloha sy ny sefokotany vaovao. Naneho ny tsy fankasitrahany ny fanesorana io sefokotany io ny mponina tao an-toerana androany maraina. Nomena Ravavoarivony sy Nambinina Ravelo Arsan. Fampitahorana tamin'ny basy avy hatrany no nataony ireo mpitandro ny filaminana ampoliny tonga nanery ny sefokotany andrefany Mananjara ao amin'ny boriboritany faefatra anosony ny taratasy fifamindrapa-ifana teo aminy sy ny sefokotany vaovao. Tsy nisy ny fampilazana ny fanesorana n'ity sefokotany ity fa ireo manam-pahefana avy amin'ny distrika no nigadona teo amin'ny Ibrapokotany omaly tamin'ny 1:10 ora atoandro hoy Razakany Rina Jean Michel. Rehefa kasika ny zavatra omaly zany dia mitsangan-javatra ohatr'izao e. Misy zany le taratasy approbation nalefany zareo avy any ambony. Io zavatra io tsy misy ninona ataony misy ninona tsy mazava mihitsy izy zany e. Raha ohatra ny anao faute teto amin'ny fokotany tsy dia nampaninona anay loatra. Zay tsy nanao faute tsy nanao inona eo le approbation midina tapo. Dia tonga teto moa zareo moaly. Dia ohatran'ny fihetsika sanaty zay ohatran'ny olona hoe misy misy namono olona tsy fa polisy filisy tao folo tonga teo rehefa tsy anao fa anao le zavatra zany dia rehefa tsy anao le passation nareo sa basiny dia taponareo. Nataitra ny mponina tao an-toerana io fanesorana ny sefokotany izy ireo teo aloha io hoy izy ireo. Nahafantaranay an'le izy omaly zany hoe esorina ny président fokotany tsy nalala ihany aloha zay fa rehefa nahita polisy maromaro zay
normal mitondra fitaovam-piadiana dia gaga zay hoe isy hoalaina dia fomban'ny olona moa manarakaraka hoe ina ka tonga dia tatao amin'ny fokotany le izy zany zay raha tsy nafantatsa hoe anona fa dia natao antery fotsiny hoe tsy maintsy manao sini ianao tsisy azona atao zany fa dia nanisy vahoaka ary teto moa dia ianao hoe tsy mahery noho ny fitaovam-piadiana ianao dia tsy maintsy mandefitra ianao rehefa mampiasa ery zareo hoe tsy mety io fa mirava aloha nareo fa baiko ty zay no nitenen'ny zareo avany zany ka zay dia gaga hoe fa ahoana ty tampotampoka be ty fa tsy mba misy fampilazana na hoe inona dia tsy ekenay mihitsy zany zay zavatsy zay fa alao mba handeha angarara moa ny efa akatoko ny fifidianana antsika zao tokony tsy asiana korotana ohatry zany mihitsiny zany zay tompo dia tena tsy anaiky an'ilay izy mihitsiny satria sanatria ohatra ny reny makapangalatra reny manala président pokotaninay tsy manaiky ny anoloana io sefim-pokotany izy ireo teo aloha io ny mponina any an-toerana izay nanangona soni sy ny lanja sora-bavety teo alohan'ny birao-pokotany androany. No marian'ireto mponina ao amin'ny fokotany mananjara andrefana ireto fa nahavita be teo an-toerana io sefim-pokotany io izay efa nitana io andraikitra io nanomboka ny taona 2024. Tokony ho fidina ny sefim-pokotany andimby azy ho ireo mponina. Ka rehefa tsy apetraka zareo président pokotanay dia aleo zay hifidy fa mananjoy fidy zay. Fa niangatanay mponina zany mba asiana fifidianana dia aleo atao latsabato ilay izy dia laninay zay lany eo. Misy ambadika politika io fanesorana ny sefim-pokotany rakotiny Rina Jean-Michel io ho ny filoha-hevitra teo aloha izay miara-miala amin'ny sefim-pokotany. Tena politika tanteraka satria angamba mety entina nakorotanana ny fifidianana ny tena tanjony fa raha ny asa nataonay teto tanteraka soma tsara mihitsy atsaka sy andavany toy ny asa seny ity mbola eo mpanaovana azy zany zay. Nisy ny ezaka hoe fanaovana karapanondro faobe zay ngamba isan'ny lohalarana zany tamin'ny 32 fokotany. Nisy fanaovana kopy faobe vitanay tanteraka daholo zany. Raha ny fantatra dia notanterahana androany ny fifamindram-pahefana ara-pitaovana teo amin'ny sefim-pokotany teo aloha Sirazakany Rina Jean-Michel sefim-pokotany vaovao. Fa mpianatra miisa 20 monja no voasoratra anarana anatin'ny listim-pifidianana amin'ireo mpianatra miisa hatrany amin'ny 700 ao amin'ny cité R+3 vert eny Ankatso raha ny nambaran'ireo mpianatra androany. Vonona ny fidy sy andray andraikitra ny mpianatra amin'ny fifidianana manaraka eo ka mitahaka ny zon'izy ireo hiditra ao anatin'ny listim-pifidianana ho ny filohan'ny mpianatra. Ankoatr'izay dia vidina 10,000 ariary ihany koa ny taratasy fanamarinam-ponenana na ny certificat de résidence alain'ireo mpianatra eny anivon'ny fokotany raha dimanjato ariary izany teo aloha ho ihany fitaraina andreo mpianatra. Nisy moa ny hetsika fitakinana nataon'izy ireo androany teny Ankatso. Naosirana Efson eo amin'ny sariny tokony hainy Narandrianjatovo. Nanao sakandalana nandoroko diarana teo amin'ny vavahadiny toeram-ponenany androany maraina ireo mpianatra teny amin'ny R+3 vert ireto. Ny zoalazoala ny afo rakotra setroka teny Ankatso raha nita teny an-toerana. Maro mpandeha ny voatery tsy maintsy ny andry vokatry ny fahatapahan'ny lalana. Isan'ny tena antony fitakiana ny avitsiny ny isan'ireo mpianatra izay voasoratra anarana anatin'ny listim-pifidianana. Nambaran'ny filohan'ny mpianatra fa tsy atsasa-manila ny isan'ny mpianatra ao anatin'ny cité iray akory no voasoratra raha ho an'ireo mpianatra ao amin'ny R+3 vert. Malahelo zahay amin'izao hitanay zao maro raha amin'ity bâtiment ty olona 700 lehilahy mipetraka olona ampitoana tamin'ny fifidianana lasa dia olona nifidy daholo olona mipetraka ao tsy nody zareo fa ao ihany zareo dia mifidy eto fa kinanjo tamin'ity dia nagaga nefa 700 ny olona 20 ihany tafiditra anaty listim-pifidianana nahoana zahay nefa ny olona vonona hifidy olona vonona ndraindraikitra amin'ity firenena ty zonay zany ka mitaka izay hoe ahoana no avinay amin'ilay fifidianana. Mitaraina ny amin'ny alafony sarany fakana ny taratasy fanamarinam-ponenana na ny certificat de résidence eny amin'ny fokotany ihany koa ireo mpianatra nanao hetsika fitokonana androany. Amin'ny mampianatra anay dia mananjo zahay amin'ny sitraka certificat de résidence zay omeny fokotany sy any amin'ny croix. Kinanjo certificat de résidence vidinay 10,000 tamin'ny taona lasa dia izao dia vidinay 10,000 ariary any amin'ny fokotany amin'izao satria tsy mahazo amin'ny croix zahay. Tsy rariny hoe 10,000 ve lasa 10,000 ariary.
maro ihany koa koatra izay ny fitakiana amin'ny tsy fahatomombana ny fotodrafitrasa sy ny fikarakarana ny tranon'ny mpianatra izay fanaovana izy ireo fitarainana ombieny kanefa tsy mbola nisy tamberina andraikitra avy amin'ny croix ho ireo mpianatra. Zahay teto amin'ny R+3 vers ny taxi wifi zany voalohany teto Ankatso kinanjy efa miboaka izy tsy fantatra hoe inona moa ny critère zay navoakan'ny ministère rotota zay nomeny wifi io inona ny critère ahafahana bloc misitraka. Manaraka zay zahay de mitaky tamberina andraikitra avy amin'ny croix satria efa manefa renouvellement zahay de misy tamberiny amin'ny croix hoe nisy engagement nataony any hoe zareo no miantoka ny zavatra simbato. Saritra aminay nefa renouvellement amty taona ty raha tsy misy zay tamberina ndraiky zay aloha avy amty aminay. Tonga teny an-toerana moa ny talen'ny croix ny fampiresaka tamin'ireo mpianatra tao anatin'izany nanambarany tamin'ireto mpianatra ny dingana efa atao amin'ny famahana ny ampahany olan'izy ireo. Tafiditra ao anatin'izany ny tetikasa fametrahana wifi sy ny lafiny fangalana ny taratasy-panjakana. Za taratasy-panjakana li izy raha resaka résidence zany tena zava-dehibe zahana hoe tena olona many fanamarinana marina hoe tena mipetraka ato anatin'ny faritra misy ny adiditsika ave ilay mpianatra mangataka résidence any ivelany rehefa tsy afaka manamarina an'izay ny eto anivon-kira tsy afaka ny teste tsy afaka ny cautionné za aloha moa tsy nitenana hoe nisy wifi tao ambany tato amin'ny croix na tato amin'ny na tato amin'ny anina fa tsy fantatro mikasika an'izay zavatra zay fa ny tiako tenena aminareo fotsiny hoe efa mandeha le io zao any ny fametrahana an'izay wifi gratuit zay fanombohana le izy ngamba le izy kosa ngamba raha hoe fitiavatena raha hoe rehefa tsy mahazo zay te mivera amin'izao fotoana izao de asoro-daoly aloha rehetrarehetra hoe nefa fanombohana le zavatra. Nilaza moa ny croix fa ny fanatsarana ny fotodrafitrasan'ny mpianatra ihany no anjara ndraikitr'izy ireo. Fa misy sosikevitra narosony antoko malagasy miara-miainga nandritra ny dinika ianarana tamin'ny seniny 4 Martsa lasa teo no tsy tafiditra tao anatin'ny fiteny tatitra nalefa ny seni tamin'ireo mpandray anjara ho ny mpitondra teny ny antoko MMM Maître Rija Rakotomalala Androany. Ny fanatsarana lala-pifidianana hoy izy no isan'ny tena takiny antoko MMM mialohan'ny atrehan'izay fifidianana ho avy eo. Samy nanamafy ny tokony hanohizana ny dinika moa Androany ny antoko tim sy ny antoko MMM. Tozora be fatra sy Ezekia Malal ary Anjara Kotnorainy. Tsy mbola nisy fifanekena na fehi-kevitra noraisina tao anatin'ny dinika izay niarahan'ny seni tamin'ireo mpisehatra amin'ny fividianana tamin'ny seni ny 4 Martsa lasa teo fa mbola filazana ny etaetany rehetra no tena natao tao anatin'ny ora iandro io raha ninambara ny sekretera jeneraly ny antoko tim Rinina Randriamasinoro Androany. Tery le fotoana ary nataotry hoe karazana fakakevitra fotsiny tamin'iny tsy nisy zavatra tapaka tamin'iny na hoe nisy mifanaovana akôry rehefa avy hoe zao zany ny fanarahana fa samy nameny heviny ny antoko politika rehetra samy nameny ahihany mbola tsisy tena hoe zavatra tapaka ferme zany hoe zao no ataotsika na hoe zao ny arahany rehetra manao fa tao anatin'izay fotsiny hoe santatra aloha indinika iny nahafahana ny teny ny etaetany rehetra sy nahafahana ny teny ny ahihany rehetra tao anatin'le izy. Misy anefa ny sosikevitra narosina nandritra io fotoana io no tsy tafiditra tao anatin'ny fitondinky ny seni ho ny mpitondra teny ny antoko MMM Rija Rakotomalala. Tokony nisy compte rendu navoaka ny seni kitanareo mpanao gazety tao nisy nidifusena tamin'ny écran le sosikevitra ny rehetra zay tonga tao gaga izahay raha ohatra ka naray le compte rendu le tatitra an'le fivirina fa tsy nampiarahana tamin'iny lay sosikevitra rehetra netin'izay piatrika an'le fivirina ka amin'izao fotoana izao zany nisy compte rendu anankiray navoaka ny seni hitana hoe misy lesoka anatin'le compte rendu io fa tsy feno ny hevitra tsy tafiditra anatin'io compte rendu io ny hevitra rehetra ny antoko sy société civile sy mpandray anjara rehetra tamin'ilay fivirina. Tafiditra tao anatin'ireo sosikevitra naroso ny fanovana ny lalàna amin'ny feny fividianana ho ny antoko MMM. Lohany indrindra ny fanatsarana ny lalàna mahakasika ny fividianana aloha satria isika mahafantatra hoe na talohany ny 24 natao rinan'iny efa nisy antoko politika ihany foana nisy recommandation nataon'izay émission électorale sy ny sisa nisy fanapa-kevitra ny raisina zany zavatra rehetra ny tokony averina dinihana entina hanatsarana ny fifidiana mba ho fifidiana malalaka sy madio no ohatra atsika amin'ny am'le zay fifidiana manaraka ho avy eo ka zany mitaky hoe misy dinika petraka zany de misy sosikevitra entina ho anatrehan'ny parlementa mba ahafahana mandany lalàna manatsara ny fifidiana. Mbola nanamafy moa ny antoko malagasy miara-miainga fa tokony hotohizina ny dinika indrindra eo amin'ny famolavolana ny lalàna hifeny fividianana iarahana amin'ny seni.
hatreto aloha raha ny lalàna dia ny seni no mikarakara ny fifidianana fa anatin'izay rafin'izay no mahita izahay hoe ilaina ny onana miaraka amin'izay olona vonona rehetra de bonne volonté na senio na zay ohatra mpisehatra hafa koa vonona andamina sy karakara n'le fionana fa ny tena tanjona aloha zao dia ny fanatsarana ny lalam-pifidianana itsika mahafantatra hoe fanatsaran'le lalàna tsy maintsy au niveau parlementaire ihany fa zay fomba tongavan'le sosikevitra ny rehetra voaravina anatin'le lalàna vaovao hoentina anatrany parlementa iny no tena hitanay hoe tanjona tokony apetraka. Mbola nanamafy ny fahavononany anoho ny dinka ihany koa ny Antokotim hoy Rina Randriamasinoro. Ny fiatrehana ny fividianana no tena zava-dehibe raha nambara ny sekretera jeneraly ny Antokotiku Madagasikara. Zay efa apetraka foana ny hoe mipetraka ho vahaolana zay eo amin'ity firenena ity. Tsy hijery tsony zany zay na mety hoe isina crise politika na inona fa hoe inona marimaritra iraisana ahafahantsika mahazo fifidianana madio eken'ny rehetra ary mba isinina stabilité politique eto amin'ny firenena ka raha misy miantso na ny CNU na iza ahafahana manatanteraka an'izay dia vonona foana ny Antokotika Madagasikara. Mariana fanandefasan'ny seni tatitra antsoratra mikasika ireo fitakiana 20 no resahana tao anatin'ny dinika nasionaly no tarihin'ny CNU avokoa ny mpandray anjara rehetra tao anatin'ny fiviriny. Fa mbola miankina amin'ny filana no ahafahana miroso amin'ny dinika manaraka anatanterahana ny fionana manaraka eo amin'ny seni sy ny misehatra amin'ny fifidianana anatsarana ny zotra-pifidianana ho ny filoha-hevitry ny seni Andoniaina Andriamalazaray androany. Nambarany fa efa nana hoe zaka mihoatra noho ny fangatahana nataon'ny rehetra ny seni hatreto. Ny rafitra hafa toy ny governemanta sy ny anteny mera rotonta no andrasana amin'ny andraikitra tokony horaisiny manoloana ireo fangatahana hipiatroka tao anatin'ny fivirina izay no tanterahana ny 4 martsa lasa teo ho ny filoha-hevitry ny seni Totsorabefaritra sy Anja Rakotony Ray. Tsy nasiana fitanana antsoratra mihitsy tao anatin'ny fivirina nataony 4 martsa lasa teo hoy ny filoha-hevitry ny seni satria tsy mbola nisy ny fanapa-kevitra ny raisiny. Efa navondrona tao anatin'ireo teboka 20 na mitinana ny tatitry ny fivirina avokoa nefa ny sosikevitry ny mpandray anjara rehetra hoy Andoniaina Andriamalazaray. Raha tsy diso ny fitadidiko 20 ny teboka ny vohitra tao anatin'izy ary ny seni tsy nietrehitra mihitsy hoe asiana procès verbal le resaka satria ny antony dia tsotra tsisy fanapahan-kevitra manokana ny raisina tao anatin'izy io fa hoe inona daholo no nyresahana dia inona no fampizarana mba hialana amin'le hoe satria raha vao misy fanapahan-kevitra mantsy dia mety hoe inona ny hevitry ny maro anisa dia inona ny hevitry ny vitsy anisa izy tsy angatanana izy ohatr'izany dia anahirana fa na vitsy anisa ary ianao nefa ny hevitrao tsara ny raisina avokoa ary natambatambatra ao anatin'ireo teboka 20 ireo teboka 20 ireo no ny fanarahana tao ary nanaovana tatitra tany amin'izay tao. Efa nanao ny asa fanatsarana ny seni ho an'izay andraikitra tandrify azy ireo hoy Andoniaina Andriamalazaray. Ny zavatra tandrify ny seni ny takin'ny olona dia nazavaina ny olona tao efa ataon'ny seni avokoa tsy hoe satria ny olona mitaky voanao fa misy zavatra tsy takin'ny olona rehefa ataon'ny seni fa zay tandrify ny seni dia ataon'ny seni zay tsy tandrify ny seni ary zay ny antsonay hoe nisy solontenan'ny gouvernement tao nisy solontenan'ny parlement tao na ny chambre basse na chambre haute dia samy mandray ny tandrifiny hatrany amin'ny filohan'ny HCC tonga tao dia samy mandray ny tandrifiny. Mikasika ny fitakiana ny fanovana ny lalam-pividianana izay angatahan'ny mpanao politika amin'izao dia nilaza ny filoha-hevitry ny seni fa andraikitry ny parlemanta no manao izany fa tsy andraikitry ny seni. Ao anatin'ny hoe no tadiavin'ny olona dia ny hoe ahafahana mitondra fanatsarana bebe koa amin'ny système électoral eto Madagasikara dia nametraka tsara ny seni ao anatin'le hoe azavao ary le système électoral resahanareo dia misy moa zany ny hoe tokony ho hatsaraina ny lalàna ny seni tsy manana olana amin'ny anatsarana lalàna fa izao fotsiny tokony tsy ho adinony vahoaka malagasy ny seni tsy mpanao lalàna misy rafitra natokana anao lalàna eto fa raha ohatra moa ka hovaintsika hatrany amin'ny lalam-panorenana mihitsy hoe ny seni no atao mpanao lalàna manomboka izao tantara hafa indray zay. Mbola miankina amin'ny filana ihany koa no ahafahana manohy ny dinika taorian'ny fionana voalohany ny 4 martsa lasa teo iny hoy ny filoha-hevitry ny seni. Miankina amin'ny filana tsy ny varotra ihany no misy tolotra sy tinady fa ny politika koa ny fifidianana koa misy tolotra sy tinady dia arakaraky ny tinadin'ny
mpanjifa tinadiny client zany ka ny client senia dia ny citoyen mpifidy sy ny citoyen politicien ny citoyen candidat dia arakaraky ny tinadiny reny eo koa ny citoyen ny anatin'ny société civile arakaraky ny tinadiny reny olona reny hoe inona ny zavatra tadiavina fa raha ny zavatra andresahandra ro tao aloha zany a zay tandrifiny seni dia efa natao ny seni ary tsy hoe efa natao dia mijanona eo fa efa natao ary mbola manao ary mbola hanao marina fa efa manomana ny dingana faharoa amin'ny dinika izay karakarainy ihany koa ny FFKM taorian'ny fionana voalohany 9 martsa hatramin'ny 1 martsa lasa teo. Vahiny fandarana ny invité du jour anio alarbi fa 7 ny volana aprily taona 2024 aoriny ny fampahalalam-baovao amin'ny 6 alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Andriamatoa Miandrosok Franklin filohan'ny 3HM ben'ny tanànany Bekopaka teo aloha iresaresaka mahakasika ny fitantanana ao amin'ny faritry melaka ny fizahantany ary ny raha rahampirenena amin'ny ankapobeny anasananao ary naraka izany. Ny filohan'ny 3HM araka izany no vahiny Gasikara Fentso ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour izay hoarahanao aoriany izao fampahalalam-baovao izao. Fahotoizantsika kosa ireo antsipriany vaovao. Iteraka kolikoly ny fanatanterahana tolobidy voafantina amin'ireo fanamboarana lalana izay ataony fanjakana amin'izao raha ny nambaran'ireo orinasa mpanao lalana androany. Hatramin'izao aza mantsy raha ny nambaran'izy ireo orinasa mpanao lalana miisa 100 no tsombolana indray ny volan'izy ireo avy amin'ny fanjakana na dia efa vita avokoa aza ny asa izay natao izay misy efa hatramin'ny taona 2012 no nitaky ny volany. Misy nefa ny vola hatrany amin'ny 900 miliara ariary nambara fa efa any amin'ny ministera ny asa vaventy izay voalaza fa anefana ny volandreo orinasa ireo saingy tsy mbola hita hatramin'izao hoy ireto orinasa ireto nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay notanterahany androany. Nomena Ravahoarivony sy Nambinina Ravelo Arsao. Eo amin'ny 200 tapitrisa ariary eo ny volan'ny orinasa iray izay tsy mbola voaray raha ny avavao azo androany. Misa 100 nefa ireo orinasa izay tsy mbola nahazo ny volany ary samy manana ny fakturan'izy ireo raha ny fanadihadiana natao tamin'ireo orinasa mpanao lalana ireo hatrany. Efa nisy ny fampiresana tamin'ny ministera amin'ny handoavana ny vola ho ny solontenan'ireo orinasa mpanao lalana ireo saingy tsy mbola nahazo navaliny izany. Aiza daholo nefa lazaigny fa misy vola ao 600 miliara annuany ary mbola namafisiny monsieur le ministre des travaux publics vaovao misy ono ao araka ny teniny fanaovany tamin'ny président misy ono ao araka ny teniny fanaovany tamin'ny premier ministre fa za hitondra hetahitanareo agnony inona ary andrasana apetrako aminjareo inona ary andrasana zareo reo ndraiky nisy fotoana niseho tamin'ny télévision masoko zao nahita nilazaigny fa asa vandivandy zany asanay ahoana mo ilazagna fa asa vandivandy misy milaza fa contrat amin'ny akamakama nazahoagnareo asanay reny nisy appel d'offre national niboaka gazety samy mamaly ny entreprise jiaby erany Madagasikara. Tokony avoaka pa be maso ireo orinasa mpanao lalana ireo izay hanolazaina fa tsy nahavita ny asany ka nahatonga ny fikatsoan'ny famohanany volan'izy ireo. Ary zareo mahita asa vandivandy tokony mba mamoaka ane zany zareo mamoaka reto daholo am'izao andro ny mangarahara zao reto daholo ny entreprise le vandivandy le tsy navita asa magnino tsy mahasay mamoaka an'izany. Mitady ny orinasa iara-iasa amin'indray nefa ny fanjakana amin'izao amin'izay iara-iasa aminy anatanteraka ny fanamboarana ny lalana amin'izao hoy hatrany ireto orinasa mpanao lalana ireto. Tsy natao fananana tolobidy toy ny teo aloha intsony ny zava-misy hoy izy ireo fa toa lasa misy karazana kolikoly. Tamin'ny andronay zao zay nagnano asa reo appel d'offre ouvert
rehefa natazy igny tsy nisy ny entretien rehefa tsy voapahe zay tsy nisy ny entretien jusque zao simba ny lalagna olona rehetrarehetra mitaraigny amin'ny lalana simba nisy n'appel d'offre teo fa tsisy olona nanao zany fa igny avy te nanova ndray zany zare mba hafahagna hahazo entreprise ranga andao raha ty ata gré agré amizay fa hoe tsy atao appel d'offre tsony fa atao hoe gré agré resaka gré agré zany ane mitariky kolokolo be zany nefa zareo ady amy kolokolo iny raha tena atao isanandro zay namana hoe ataovy lisy ataovy ohatran'zany tsy nandeha tsony le hoe tena zavatra concours national be tamin'izy taloha iny fa hoe ry zany tiako ahazo na ataovy lesy mifandamigny amin'iny dia raha zahay aloha tsy hiditra amin'le zavatra teneninazy any appel d'offre izy eo zany fa io moa zany zareo amizao zany mitady zany zareo zay entreprise tianjare iara-iasa amizareo na vahiny io na neto an-tanàna regny nomenjare vola fa zahay zany tsy omena nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety nitaky ny amoana ny fiavolan'izy ireo izay tsy mbola nalony fanjakana io ireo orinasa mpanao lalana ireo androany fa tsy mbola fanalalahana lavanil ny fandefasana ny entana Antomasina sy eto Antananarivo rehefa andeha ny fanondranana azy fa tsy any amin'ny faritra Sava izay tena misy lavanil ary misy seranatsambo ihany koa ho ny solombavam-bahoaka ny Feno Arivo Atsinanana Mohamad Ahmad mitondra faisana amin'ny fanageazana ny lavanil ihany koa i vatovavy fitovinany ho ny solombavam-bahoaka ny Manakara Rasidy Manana ary nambarany fa anatin'ny fitoam-piotazana lavanil taloha no mahavidy omby ny mponina any amin'ny distrika Yaviny no izy ireo mila ravinahitra mikarama mioty lavanil niaraka nitaky ny fanalalahana ny sehatra ny lavanil manomboka any amin'ny fanomezana fahazondalana na ny agrément hatrany amin'ny fametrahana datim-piotazana moa ireo solombavam-bahoaka anatiny miavatory nadritra ny miavatory tao amin'ny faritra Sava ny herinandro lasa teo fintan'izay ary efa miampaka any amin'ny faritra Vadovavy fitovinany ny olona ny lavanil ao amin'ny faritra Sava ho ny solombavam-bahoaka ny Manakara Rasidy Manana nandritra ny miavatory tao Antalany Alahady 9 Aprily 2024 lasa teo mila ravinahitra ny Sava avokoa mantsy ny ankamaroany tanora ao Manakara ho ity solombavam-bahoaka ity rehefa fotoana fiotazana lavanil ny fanalalahana ny sehatra ny lavanil araka izany no vahaolana ilaina apetraka ho ny solombavam-bahoaka Rasidy Manana fiotazana lavania dia be ny tanora na ray aman-dreny mitady ravinahitra ty amin'izany fotoana zany tonga dia mahavoavidy omby fa amin'izao fotoana zao mitany tao aminay faritra roa io moa faritra fitovinany sy vatovavy dia hita sika eto Madagasikara fa nandalovan'ny rivo-doza indreo miantoana sady tsy misy ny lavanil mba handehananay laravinay sy misy ny vokatra maty misary ny vahoaka malagasy alalao ny sehatra lavanil fa sy io agrément io na mitapitany ireo ny vahoaka malagasy nanamafy ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Feno Arivo Atsinanana Mohamad Ahmad tao Antala fa misy ny teanao ampimamba amin'ny sehatra lavanil io nambarany ihany koa aza fa noho ny tsy fanalalahana ny sehatra ny lavanil dia voatery mandeha Antoamasina sy eto Antananarivo ny mpanondrana lavanil rehefa andefa entana extrait azamana tsika mpandraharahany tegna fa misy andian'olo mbitsim-bitsy tiagnano ampimamba tiagnano amboleky na monopole io resaka lavanil mbola hany zany tantara mipetraka zany miboaka masoandro izy zao io miboaka tsy azo afeny tonga filo republika andeha mahaola tsy voavahin'olo mandeha dikajeny mbola misy olo manendry azy tsy afahany manapa-kevitra tsara fantatsika jiaby oka malagasy fa tsy afaka mamondrana lavania atsika raha tsy mandeha tamatany na taminarivo ihany avoe mala tsy sport sa misy andiagony sport sa tsisy nosibeny sport sa tsisy ino te vanivandrantsika tamatavy ihany
Ny fanalalahana io sehatra ny lavan'iny io araka izany no takiny sy teny Randriana Soloniaiko solombavam-bahoaka ny Toliara voalohany nandritra ny miavatory tao Sambava. Izy izay nitaky ny hanomezany fitondram-panjakana azy 4 ora amahana io olana ny lavan'iny io rehefa tsy hiroso ny fitondram-panjakana. Tsy ilaina komision zany, tsy ilaina dinihana zany. Sakafo malalaka ny lavanila. Ina problema anao Andriamanto filoha tsy amahanao an'io fa tiana hampina anao. Fa raha fa tsy vitanao zay amevo 24 heures sy teny fahefana hiregleko ny lavanila eto savato plasy tomboko vary. Ankoatra ireo solombavam-bahoaka ireo, efa isan'ny nitaky ny fanalalahana ny sehatra ny lavanila io ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Tomasina voalohany ny Roland Ratsiraka, ny ministra ny varotra teo aloha Parena Auguste. Efa nitaky ny fanalalahana io ihany koa ireo mpandraharaha sy mpanosra ny lavanila tao Sambava nandritra ny hetsika fitakina nataon'izy ireo ny 13 Martsa 2024 lasa teo. Herinandro katrokandroany ihany koa no nidina ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao Sambava ary nilazany fa hoesorony ireo sakatsakana rehetra amin'ny sehatra ny lavanila eto Madagasikara. Fahosokafana ho an'ireo orinasa misehatra amin'ny fifandraisan-davitra rehetra misy eto Madagasikara manomboka izao ny fahafahana mahazo fibre optique na eny an-tanan-dehibe na manerana ny nosy ary ny fampidirana aterneto amin'ny alalan'ny kabla amban-dranomasina mitarika ny fahazahoana ny aterneto raha ny nambara ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra androany. Tao anatin'ny 20 taona no tsy niova ny saina ny fifandraisan-davitra teto Madagasikara ka io no antony nanalalahana ny sehatra ny fifandraisan-davitra hoy hatrany ny ministra. Tsy afaka mametraka sara ny voafetra intsony ihany koa ireo orinasa misehatra amin'ny fifandraisan-davitra nanao izany teo fa fanalalahana tanteraka ny sarany no tena nandraisana ny fanapahan-kevitra ahafahany ireo mpanjifa misitraka ny sarany moramora kokoa ho ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra androany. Fanadiadiana izay nataony Nancy Ranefson sy Toknienina Randrian Satovo. Orinasa iray ihany no nomena alalana tamin'ny fibre optique teto Madagasikara hatramin'izay ka nanano sarotra ho an'ny orinasa hafa ny miditra tao anatin'io sehatra io hoy ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Ny anankiray zany satria fantatsika moa fa nisy opérateur historique teto Madagasikara ny privatisainy dia namena fahalalahana nampidirana fandroany tamin'ny 2019 fa le opérateur faharoa izay nomena an'ilay alalana zany tsy dia tsy afaka nanao an'ilay izy satria mila moyen be ianao manao an'izany dia atao anatin'ilay lalàna tao aloha nisy hoe tsy maintsy 50 millions de malagasy vao afaka manokatra dia hitantsika moa zany fa 50 millions de malagasy tora pitsymitsy ka dia naka fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana hoe tsy maintsy tonga dia sokafana zao dia zao fa tsy asiana fipetra intsony ary amin'ny tena malalaka mihitsy no ahafahan'ny opérateur rehetra mifaninana. Tao anatin'ity volana aprily ity didim-panjakana miisa roa no hanavoakan'ny filakevitry ministra tao anatin'ny 2 herinandro ny sesy ny resaka ny fanalalahana ny sehatry ny fibre optique. Ny 5 aprily no nametraka ny siny fanalalahana tanteraka eo amin'io sehatra io ary amporisina ny fifaninana eo amin'ny samy orinasa misehatra amin'ny fifandraisan-davitra misy eto Madagasikara raha ny tatitry ny filakevitry ministra io ihany. No amafisin'ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra androany fa efa misokatra ny fahafahan'ireo orinasa hafa mahazo manao fibre optique ary ny fampidirana ny aterneto amin'ny morontsiraka. Fantatsika raha tsy avina kely dia ny lalàna nisy teto amin'ny tany sy ny firenena dia hatramin'ny taona 5 zany hoe 20 taona zany ny situation ny marché ny télécommunication ny secteur ny télécommunication teto Madagasikara tsy niova anakefatra ny misehatra amin'izany. Fantatsika moa fa eo zany misy ny Telma, Orange, Airtel sy Blue Line moa ny Golfsat ny alalan'ny vahoakany lefanyefany dia nanomboka tamin'ny tapabolana zany dia misokatra ny fahafahan'ny Orange sy Airtel sy ry Blue Line manao fibre optique na zany an-tanan-dehibe na zany manerana ny nosy dia ohatran'izay ihany koa zany ny fampidirana ny internet amin'ny morontsiraka izany hoe tsy ray na roa intsony no afaka mampiditra internet amin'ilay câble sous-marin fa ny opérateur efatra mahazo mampiditra daholo. Miompana amin'ny paikady entina mifeny fomba fiasan'ireo orinasa ireo ihany koa ny fanapahan-kevitra faharoa tamin'ny filakevitry ministry ny 12 volana aprily. Tsy misy intsony ny fametrahana ny sarany amin'ireo orinasa hafa
fa fanalalana tanteraka ny sarany no tena nandraisana io fanapahan-kevitra io ny ministra. Fe ny fomba fiasa nireo opérateur ahafahantsika zany manokatra n'le marché. Izany hoe tsy afaka intsony zany ny opérateur teo aloha Telma na ry Orange manao tarification imposée amin'ny opérateur sasany. Zany hoe tena libéralisation effectif amin'le tarifa zany nanaovantsika le deuxième décret interconnexion et accès moa ny fiantso anazy. Izany hoe ahafahantsika mihitsy zany manao an'ireo fanovana ilaina izay tsy natao tao anatin'izay 12 taona lasa zay teto amin'ny secteur ny télécommunication. Tanjona ao anatin'ny fahalalana ny fidiran'ny Madagasikara anatin'ny 10 tsara indrindra na ny top 10 amin'ireo firenena afrikanina eo amin'ny lafiny fandraisan-davitra hoy ny ministra. Koa ny internet eto Madagasikara moa zany débat be anisan'ny mora eto Afrika fa diso moa zany ny banky iraisam-pirenena tamin'ny voalohany tamin'ny teny hoe Madagasikara anisan'ny lafo indrindra ary efa manaiky an'izany izy hoe Madagasikara dia anisan'ny pays eto Afrika zany eo asalasalany. Izany hoe ny tanjonsika amin'izay zany zao dia no ahafahan'ny Madagasikara miditra ao anatin'ny pays africaine top 10. Zay zany ny antsika fantatsika fa ny kalitao dia ao anatin'ny top 3 Madagasikara amin'ny resaka qualité na vitesse de connexion zany ohatra. Dia anao an'le ezaka amin'izay zany tsika so ahafahantsika mampiditra an'le Madagasikara amin'ny resaka coût ao anatin'ny top 10. Amin'izao ariary zato ny sarany farany ambany amin'ny tolotra internet omen'ireo orinasa misehatra amin'ny fandraisan-davitra ho an'ny mpanjifa eto Madagasikara. Fanahazo ny fahazon-dalana manatanteraka zotra anabakabaka sy ny taratasy manamarina ny mahampitatitra anabakabaka avy amin'ny aviation civile de Madagascar ny alatsinainy fa 17 ny volana april lasa teo ny compagnie Madagascar Airlines raha ny fampafatarana navoakan'izy ireo omaly sidina vaovao amina firenena 5 no tanterahany ity compagnie mpitaterana ity raha ny fampitam-baovao navoakan'izy ireo ihany. Ny compagnie mpitaterana Madagascar Airlines araka izany zao no compagnie nationale malagasy ka andray antanan'ireo sidina izay nosahan'ny Air Madagascar sy ny compagnie Tsaradi teo aloha. Dahorantsika ny andindinin'izay ary. Ertaona 7 andro aty aorian'ny foronany nomeny aviation civile de Madagascar ny fahazon-dalana anatanteraka sidina na licence d'exploitation sy ny taratasy manamarina ny mahampitatitra anabakabaka na ny certificat de transporteur aérien ny compagnie Madagascar Airlines androany 20 april 2022. Efa nandalo ireo dingana 5 ho an'ny firosoana amin'ny fanarahan-dalana ny compagnie raha ny fampitam-baovao ny Madagascar Airlines androany maraina ka nahatongavany amin'izao toerana ny compagnie mpitaterana nasional izao. Tao anatin'ny fandaharana l'invité du jour ny 17 martsa lasa teo kosa ny ilazany Irina Rakotomanga izay filohan'ny filankevim-pitantanany Madagascar Airlines fa mbola eo ampikarakarana andreo fiaramanidina ho ampiasaina anampy amin'ny fanatanterahana sidina ny Madagascar Airlines. Tsy mbola manana fiaramanidina isika aloha hatreto hoe amin'ny anarantsika misoratra ho antsika manokana satria mbola eo ampikarakarana zay amin'izao fotoana izao. Mbola location à très courte durée ny ataonay ny atao ACMI Aircraft Crew Maintenance and Insurance. Zay zany ny ataonay zao aloha ho an'ny vol long courrier. Izy io dia hofainay 4900 à 5200 $ de l'heure le izy 21 heures de vol eo 23 heures de vol eo zany 11 heures et demie eo foana zany le lany dia zay ny alohanay isaky ny manao an'io vol anankiray akao long courrier io. Isana ny sidina anabakabaka national miainga amin'ireo serana mpiara-manidina national miisa 9 manerana ny Madagascar ny Madagascar Airlines manomboka izao. Eo ihany koa ny fisahanan'ireo sidina miazo any Europa. Tanjona ankoatra izay nefa ao anatin'ny volana vitsivitsy ho avy ny isin'ny sidina mampitohy any Azia raha ny fampitam-baovao ny Madagascar Airlines atao anatin'ny fanambarana navoakan'izy ireo. Ny fametrahana ny fanajana fotoana sy ny fandaminana ny sidina araka ny tokony ho izy no ezaka apetraka ao anatin'izao fametrahana azy ho compagnie nationale izao ho ifampitam-baovao ny Madagascar Airlines io ary nambaran'ny filohan'ny filankevim-pitantanana atao anatin'ny fandaharana l'invité du jour. Ny ataontsika hoe ny politika anay sy ny napetraka hatramin'ny voalohany dia ny hoe orinasa mpitaterana anabakabaka azo antoka marim-potoana io moa ny tena olana hatramin'izay azo antoka marim-potoana ary manome ny atao excellence opérationnelle.
tsy aivina fa nanomboka ny voalohan'ny volana aprily 2024 no napetraka ho kompania ao anatin'ny fanarenana ny orinasa Air Madagascar sy ny Saradi ny Madagascar Airlines. Ny fahafitony volana desambra 2024 kosa no voatendry ny tale general ny orinasa ity. Fahitodika antoliara kosa isika mpiaro ny ala telo avy amin'ny vondrona VOI no voalaza fa notifirin'ny mpitandro ny filaminana tao amin'ny fokotany Tanindranto komina Itampolo anatin'ny distrika Nampani ny sabotsy 10 aprily tokony tamin'ny 4 ora maraina raha ny tatitra nataon'ireo niarambona ireo. Tao anatin'ny voatifitra teo amin'ny vavany sy fokotany tao an-toerana raha toa ka voatifitra teo amin'ny filahiny sy ny sorony ny rola hafa araka ny nambaran'ireo mponina. Nakarina Antoliara manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpital be moa ireo niarambona ireo amin'izao raha ny tatitra azo avy any an-toerana. Mitondra antsika izay vaovao izay Monja Espoir RTS Antoliara. Ny sabotsy 10 aprily lasa teo nitrangany ty fitifirana ity raha nambaran'ireo niarambona. Resaka fiarovana ny ala an-toerana ny andohany zany. Nisy raha nambaran'izy ireo ny fandrarana olona iray tao amin'ny fokotanin'ny Tanindranto anatin'ny komina Itampolo ao anatin'ny distrika Nampani tsy amboly sy anapaka ala ao anatin'ny faritra rovana izay sahan'ireo mpiaro ny ala ireo. Nolazain'ireo niarambona ho tsy nanaiky izany nefa io paray-tanàna io ka niantso ny mpitandro ny filaminana. Ny andron'io sabotsy io no lazain'izy ireo fa tonga ireo mpitandro ny filaminana ireo. Zahay tsy anao koa rehefa alalainy direva zahay. Tsy mba tsy teo hoe mite honamango noho izay na ny firareo. Nareo zany misy nareo va fa nisy sakoroko ataontsika hoe mialy va nareo to dia navoatify sa partie ia nareo nivoatify anala va nareo nivoatify sa an-trano sa an-tanàna eo zay voatify fa tsy anala. Amfiry amefa. Voatifitra teo amin'ny vavany ity sefy fokotany ity. Efa nivoaka ny hôpitaly kosa ny lehilahy iray izay voatifitra teo amin'ny tanany raha toka teo amin'ny maha-lehilahy azy no voatifitra ny lehilahy iray izay samy mpiaro ny ala avokoa raha ny nambaran'izy ireo. Dia niboaka amin'izay azy raika masay niboaka maly izay hiboaka hamany izany tonga dia mahita iareo dia ajay amin'izay nahitaka iareo dia tonga dia ka misy mihetsaka fa ambany mahare amin'izay taitsy zahay raha tsy moramora fa maray hoy izaho rondra malaso zao fa tsy izao ty raha fa tsy nisako zay eto fa mitamatama avao fa maharera sy nima tsy nitako ndray fa ty zandarume manampahefa olo mpandamin-draha raha manao izay ho raha tonga dia ambany fa malaso ro atao taky ho izay malaso hanafiky ro manao fa taky ho izay tonga dia ambany dia tonga dia niraha falevereo ajay taitsy amin'izay raha ho avy manao hazo lava avy amin'izay kia retoa mandomba anay dia tonga dia rehefa niavy reto tonga niraha falevereo timifiareo avy amin'izay maro taitsy nandova favoa reto fa reto amin'izay nivoa nolay areo. Nakarina manaraka fitsaboana amin'ny hôpitaly be ny Toliara amin'izao io maratra io. Manahy ny mbola iverenan'ny trangany atoerana ihany koa azy ireo mpiaro ny ara ireo raha ny nambarany tamin'ny mpanao gazety androany. Ho an'ny vaovao ny fanatanjahantena tsy mbola misy hatramin'ny androany fampifondrona natao amin'ireo mpilalao hiatrika lalao ninosy izay manomboka amin'ny volana aogositra 2024 avy izao raha ny nambaran'ireo filohan'ny federasion ny taranja lomano sy ny tsipikanety be. Ny fifaninanana isambondro nataon'ny samy federasion no entina anaovana ny fanazarantena aloha amin'izao raha ny nambaran'izy ireo ihany. Animba ny vokatra ny lalao nefa fahatarany fampifondronana io ary manginy fotsiny ny fotodrafitrasa anaovana ny fanazarantena ho ihany ireto filohan'ny federasion ireto androany. Naosirana Efsonsy Ezekia Hermalala. Ny famaranana ny lalao iadina izay ho tompon-dakany Madagasikara no tanterahana tany Tomasina ny herinandro lasa teo izay nahazon'ny Madagasikara vokatra tsara no atao fanantenana amin'ny tokony amiratana amin'ny lalao nosy raha ny nambaran'ny filohan'ny federasion ny taranja lomano androany. Olana nefa nisy fahatombana ny fotodrafitrasa ka ampisy olana ny fanomanana raha ny nambarany ihany. Tsara nefa manamarika fa raha ny federasion na malagasy ny taranja lomano dia tsy manana n'izay fotodrafitrasa takin'ny fenitra iraisam-pirenena zay raha eo amin'ny taranja lomano ary izay indrindra mety mpisolana ny fanomanana ny taranja lomano ny Jeux des Îles raha ho raika teto Madagasikara ihany izy io any amin'ny volana hoany satria hatramin'izao dia mbola tsy vonona izany fotodrafitrasa zany raha ho an'ny taranja lomano zany hoe tao arinan'iny championnat de Madagasikara iny zany zao ny taranja lomano dia efa mijery sady aizy any anoman-tena ireo mpilalao tsika hiatrika an'izany Jeux des Îles zany dia io moa tsy maintsy misy ny fifanantonana
amin'ny ministera ny ministra mihitsy ary moa efa nilaza fa tsy maintsy isy ny jeu des îles dia mino manomarina zany ny ataon'ny tontolo lomano fa tsy maintsy misy an'izay fanamboarana nindray fotodrafitrasy zay ho an'ny taranja tsipika nety be indray voatery mijery fotoana anaovana fifaninanana ahafahana manomana ny fédération mba hahatsara ny vokatra ho ny filoha-lefitry ny fédération efa manomana ihany manao ny ekizy zany omena tournoi hebdomadaire voalohany aloha mba ahafahany hoe performant foana zany ny faharoa dia isy ihany koa zany ny misy reversinay hanaovana an'ilay kazana master mini master zany izy io atosaky ny alarobia tsy mijanona tsony io zany raha tsy tapitra raha tsy hoe tonga ny fotoana anaovitsika zay zany dia interclub anaovana azy zany dia mafimafy izy io zany tena hoe ny élite atsika mihitsy zany ny par club no antsonay ifaninana isaka semaine dia mahafahan'ireo izy ireo tena hoe vonona tanteraka ara teknika araka mitanjaka manontolo zany inonay marina fa izavatra raisina io zany dia ampitombo nilay performance atsika ahafahantsika hibatana amboara sazatsika zany am'sodasireo samy nana mafy moa izy ireo fa ampisy fiatraikany ratsy amin'ny vokatra mety ho azo amin'ny lalao-nosy izao tsy mbola fesiny ny fampivondronana izao mety fiatraikany hoe mbola tsisy fampivondrona koa zany dia mazava satria mbola tsy afaka tena hoe misafidy n'ireo ekipa nasionaly zany zay dia rehefa tara koa zany misafidy azy dia mety groupement zany dia mety tsy anaraka zay koa le vokatra zany raha ny izay lacune sy carence antérénement zay zany dia efa ao anatiny mihitsy zany zao satria zany fanomana zany dia efa tokony tamin'ny taona 2024 ary efa niarahana tamin'ny ministera ny fanomanana hatramin'izany hatramin'izao le izy tsaiko fivolantsika zao mbola samy manao ny fanomanany any amin'ireo fédération tsirairay any amin'ireo ligue tsirairay ireo raha hoanay taranjalomana dia mbola tsisy moa zany ny fampivondronana ny sahan'ny ministera hatramin'ny androany fa ministera ndraiky kosa aloha efa nanome toko fa hoe hojerena akaiky nanamafy moa androany ny ministera ny fanatanjahantena fa efa anatiny anafainganana ny fanomanana ny lalao-nosy ny zoma lasa teo no efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny ministry ny vola amin'ny fanomanana ny teti-bola rehetra ampiasaina amin'izany lalao-nosy zany tafiditra anatin'io teti-bola ny fampiresahana io ny fanavoazana ny fotodrafitrasa hiatrehana an'izany lalao-nosy izany raha ny fampitam-baovao azo hatrany. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Les inscriptions sont ouvertes à l'école Bird. Test d'entrée du 3 au 5 mai 2023. Choisissez pour votre enfant un enseignement de qualité. Dans un environnement bienveillant et épanouissant. On se plaît à Bird. Offrez-lui toutes les chances de succès. École Bird, homologuée de la maternelle au lycée. École Bird, ensemble vers la réussite. Maro no zarainy ampitomboiny vitanao fa mety azahoana hatramin'ny fiarakodia fiarakodia sotra ny fomba fandraisana anjara manangona étiquette triangle à la vache qui rit N misy personnage Disney samihafa apitao amin'ny taratasy fotsy misy anarana ny adresse ny CIN ary numéro téléphone nanao ataova anaty valopy arantero mivantana any amin'ny somadis tsara lalàna na alefaso amin'ny boîte postale 590 ny fisariana dia atao amin'ny alarobia fito jona amin'ny roa ora ao amin'ny somadis tsara lalàna la vache qui rit parce que c'est bon de rire. dia zay ihany koa ary no mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ny tiany ity tokolasy tokovavy ankasitrahany ianao miaraka taminay hatramin'ny farany mame fotoana anao ary ho amin'ny rahampitsy indray veloma toko.
Real News Natulchi. Sanjiba Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si. Vaovao be Vaoline poudre lavande sady manitra no mandroatra tsara nefa tsy manimba tanana. Mbola io foana ilay Vaoline mahazatra antsika. Toy ihany koa i. Nampiny azo antoka foana fa atsirona andro rehefa ampiarahana amin'ny sardine libérateur ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Libérateur, une liberté de saveur. Ary tonga ny entana vaovao atao Matezatol koa manasanao izay itsifika ny rendez-vous amin'ny Matezatol.